zara hevitra zara hevitra fandaran'ny sapan'ny fampahalalam-bovao eto amin'ny ICM radio 7:30 andraisana vahiny iresahana ny fiainam-pirenena zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amin'ny 24 alasinainy fa fitony volana jolay 2024 antonga ato anatin'ny fandarana zara hevitra indray tsika amin'ity atoandro ity ivantana avy ety amin'ny fomba toerana misy ny filoham-hevitry ny anteny meram-pirenena sy tenandrena soloniako araka ny fanampahafantarana atao amin'ny page info culture média 2.0 FM 64.8 miarabanao andriamato filoham-hevitra fa fitony anteny meram-pirenena makasitraka namaliny fanasanay miarabanao manokana ary miaraba ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharanareo na eto toerana zany na avy any velany ary eto koa moa sady miaraba nareo amin'ny asa zay vitanareo satria hita fa betsaka ny malagasy izay mankafy ny asa zay vitanareo amin'ny asa fanaovana gazety. Makasitraka ny tompoko tamin'izay fankasitrahana avy aminao zay voninahitra lehibe ho an'ny fandarana zara hevitra ihany koa zany misy ny hoe makasitraka ny asa vita nay fampitana vaovao ihany koa vita somatsara ny fivoriana ara-potoana andriamato filoham-hevitry ny anteny meram-pirenena ho anareo teny amin'ny mpanao lalàna zay manahoana ny fahitanao nisy ihany nitatitra nataonareo ny farany herinandro teo azo lazaina hoy ianao tao anatin'izay fanambaran'izay fa hoe tsy niasa tao anatin'ny fahalalana ny solombavam-bahoaka. Raha iverenantsika kely ny 80 andro izay nivoriana mahasolombavam-bahoaka anay fivoriana ara-potoana izy io dia azoko ambara zany fa tsy nahafapo tanteraka ary betsaka ny tsy fanaran-dalàna tao anatin'izay zavatra zay raha tsy teny fotsiny aho hoe very tanteraka ny zonay mpanohatra satria ny lalam-panorenana dia miteny fa zahay dia tokony hanolotra ny lahadiniky ny mpanohatra izy io 3 andro isam-bolana izany hoe 9 andro mandritra ny 80 andro zany fa akory natao moa fa nitereny ireo maro anisy tsy atao zany zavatra zany azadinona fa ny lahadiniky mpanohatra dia naneritreritra zay hiantsona an'ireo ministra tompony andraikitra voalohany amin'ny fahasahiranam-bahoaka iza moa asa hiteny androany fa milamina ny resaka energie milamina resaka rano zay ny antony iantsonay ny ministry ny energie zay ny sakana ny maro anisy hoe tsy tokony antsoina izy de tahaka an'izay koa ministry ny finance raha tsy teny fotsiny resaka problème ny TVA zay tena niteraka resabe izy io fa efa nitoerinay tany amin'ny loi de finance ary tsy io TVA io irery ihany no manahirana amin'ny loi de finance iny fa betsaka reo taxe vaovao taxe zay ny front amin'ny vahoaka malagasy 3 tapitrisa miaina amin'izao fotoana zao raha ataoko ambany tokana angambany dia tsy hitondra zany loi de finance zany hitondra vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy fa io loi de finance 2025 io dia hitondra vesatra ho an'ny vahoaka malagasy io ary indrindra hampihena ny fahefa-mividiny malagasy tsy hitondra fiadananao atsika zany io ary zany no nitenenako iny hoe revo mipoaka iny TVA problème TVA vao fanteneniko fa tsisy taitra raha vao mipoaka izy taty arina inona ny zavatra nisy taitra am'izay fitondrana hoe ahoana izy ty ary iny ahitantsika déclaration ny madame ministre miovaova iny aloha tsy aloha zavatra ohatran'izay satria kendany voamaina vomanga ny hoanina izy
fa tary ohatran'ny falifaly fa nandresy ry zareo non aoka tsisy tena ambarako avoaka malagasy a hitondra fahoriana vo atsika io loi de finance nandeha ihany koa nyresaka tamin'ny initiation iny le hoe fitsipahapitokisana ny gouvernemanta inona le matofilohany hoe nahatonga n'iny tsy tonga hatramin'ny farany le fitsipahapitokisana raha tena nisy zay non izy iny a feo avy amin'ny mpanohana zao fitondrana zao ary aoka kosa tsy andainga fa ny marina ny tokony hotenenina ry zareo no nanomboka ny contacte anay zareo no nanomboka ny contacte anay a tamin'iny fivorina iny hoe mety hisy a fanonganana ny prime ministre ny olana eto amin'ny fireneny teny tsy olan'ny prime ministre fa ingay anjarajo ely tsy ao mihitsy eretsereto nandritra ny roa ambin'ny folo taona zay nitondrany ingay rajoelina nandritra ny roa ambin'ny folo taona isaky ny mitondra rajoely midina ny ekonomia malagasy nitondra ndray koa izy a midina ny ekonomia malagasy zao izy a niverina ndray koa vao maika midina ny ekonomia malagasy tsy nisy tamin'ny tondrany hatry zay nisy fiakarany ekonomia malagasy ka ny zavatra tiako tenenina ary profany enao fanitondra roa ambin'ny folo taona zany mbola mizara vary donc zany dikan'izay zany mahantra inona ny voka ny amahantra zany le vahoaka ka na ny vary hoaniny de lasa angatahana zay nampanovako an'iny fampitahana nataoko iny samy mpanonga mpanjakana na ingay rajoelina na ny filohan'ny Burkina Faso samy mpanonga mpanjakana reo fa ny anankiray ny ekonomia rehefa nitondra izy miakatra ary ny anankiray tao anatin'ny fotoana foy ny anankiray roa ambin'ny folo taona taty arina mbola mizara vary ny anankiray ray taona sy tapany mizara tracteur donc zany ny anankiray tena mitsindro lavitra mihitsy ary ny vahoaka lasa mamokatra fa ny anankiray mampahantra le vahoaka zay le tenenako hoe raha mbola rajoelina ihany no mitondra an'ity fireneny ty mety ho tanteraka angamba teny président Ratsiraka foazo ary rehefa mandroso Madagasikara de mampiko androany hoe raha mbo rajoelina io ihany mitondra any Madagasikara tsisy fampandrosoana zany eto ary ny zavatra tena mampalahelo am'izao fotoana zao te mbola tsy tsapany ingay rajoelina hoe enough ampy zay raha tena tia tanindrazana izy raha tena mba nanana fo izy hoe nisy vahoaka hoe mba nanantena azy nefa tsy tafavoaka le izy ka tena tian'ity Madagasikara ty tsotra mametra-pialana izy raha manana zany fitiava-tanindrazana ngala zay mametra-pialana fotsiny izy satria tsy ho tafavoaka ntsony io ny olana ane de zao amitsika miteny zao very tanteraka le fahaleovantena atsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy zay mba fahaleovantena kely mba nanana atsika ny gardeny reo filompenena mana reny koa vototra am'izao fotoana zao io zany jirama fa tsy aitsika ntsony era Madagasikara fa tsy aitsika ntsony fa ny any afemi reo ary manao tatitra isam-bolana averiko ny jirama tompoko de manao tatitra isam-bolana amin'ny FMI taiza teto amin'ity fireneny ity zany orinasa mpanjakana resaka stratégique orinasa satria énergie no resaka ka hanao tatitra isam-bolana amin'ny FMI de FMI koa miteny DG no apetraka zareo miteny hoe ty tsy maintsy mametraka DG io anareo de directeur financier koa FMI mibaiko azy ny olana de zao am'izao fotoana zao raha mbola rajoelina mipetraka eto de za miteny amitsika vahoaka malagasy tena hisotro ny fisotsony eto tsika ary hinany tsy fihinatsika satria le rangaha tsy ao
tena tsy ao mihitsiny izy raha zany fitondrana firenena zany tsy anana tsy hainy zany fa raha fanaovana lanonana hainy zay ny tenenako hoe mendrika niny angambany atao ministre ny culture izy fa resaka hirahira fotsiny fa tsy tena culture rehetra satria be de be koa ny culture tsika malagasy zay ny potehany raha anao lanonana izy de hainy zay ny olana eto amin'ny firenena nisy an'ilay dia nataony andro rajoelona tany fianaratsoa ihany koa ny faraparany herinandro teo tany filan-kevitry ny ministra natao tiako resahana manokana ireo andre matofoloany volefiny antemera-pirenena hoe tany le filan-kevitry ny ministra natao niteraka resabe ilay olona nozaraina vary lanja n'ilay kitapo toy ny sary ny seho tamin'ny 7 ilay nisy tany manahoana ny fahitanao le politika pita-tany ny andro rajoelona zany amin'izao fotoana zao aty amin'ny hoe fiafa misasaka ny mandany efa hiditra amin'izay tsika amin'izao fotoana zao le monda faharoa io moa conseil des ministres délocalisé no itenenako azy amiko fandanindany pona ny volam-panjakana izy io satria zany conseil des ministres zany rehefa mba hoentinao any amin'ny faritra hanaprofony hoe fa resaka fisinjaram-pahefana fa tsisy ane zany fa fanabadona voaka malagasy ny tena misy teraka resabe moa iny sary iny satria mbola rajoelona ihany no nanonga-mpanjakana tamin'ny 2009 zay nandroba ny fananan'olo fa ny tena mampalahelo amin'tia 2009 sady nana 2023 azafady sady nanabato mivoaka malagasy izy no namotika ny économie malagasy dikan'izay lasa nahantra reny vahoaka tamin'ny andro 2009 reny fari-piaina mivoaka amin'iny tsara fa amin'izao izy tena vahoaka resy vahoaka tsy mahafantatra tsy manafanatenana tso vahoaka tena tsy haintsony hoe inona repérame tsara amin'ny fiaina ka izay no mbola hitenenako hoe fandany mbola mpanjakana fotsiny zavatra ataony amin'ny fomba hoana moa raha tena malagasy tena nitezaina tamin'ny raha malagasy ny olona maty ao ikongo ianao manao fety eo fianaratsoa za fa efa nandeha hélicoptère niala tao ikongo niala tao fianaratsoa tonga tany ikongo de miverina tao fianaratsoa fa 15 minutes 15 minutes raha hélicoptère misy vohitra ngeza iny fotsiny mampisaraka azy de ianao manao fety amiko tena tsy fanajana ma malagasy satria tsika malagasy manana zany culture zany rehefa miara ora amin'ny ora zany raha izay faharoa manaraka zany momba n'le vary amiko aloha fanompahana ny foko betsileo izy zavatra iny satria amin'ny fomba hoana raha misy olo mahay mamboly vary amin'ny foko 20 anisany mitana lahara voalohany amin'ny fambolem-bary rehetra ny foko betsileo ny potehinao io culture fambolem-barin'olo de lasa omenao vary izy avy any Inde zany fanompana ane zany 12 taona théorie fitondranao de ompahinao le foko betsileo izy mitena export tsika ndraiky koa no amatsy teneny foana io rajoely aloha de spécialiste amin'ny resaka fampatorinany malagasy ary balarora iny lahiteny balarora mihitsy iny lahiteny tonga de paradis a Madagasikara ho voalohany maneran-tany tsy hitsosa fa ampitsosa tonga de amerinandro ambony tonga de régleko ty tsy voaka ty raha tsy mivahany olana balarora iny ataoko toy ny any Miami ataoko toy ny Paris izy aloha raha balarora tena
10e dan aloha izy ary tsy faiky zay daniny zay aloha fa tena gaga ino no président nitana laharana voalohany tamin'ny président rehetra teto Madagasikara amin'ny resaka balaloro tsy misy raha tanterak'io raha isana tena tsy fa mananiky ny 100% zavatra te fa izy zany raha vao mahita olona tonga de fa miteny izy amin'ny fomba ahoana afahanao hiteny hoe ina moa le niteneny teo iny fefombanao fahagagana Jesosy mivadika ndraiky koa balarorana rajoela io mampandihy mampifalifaly anareo vahoaka fa Jesosy manao fahagagana tena gaga mihitsy na hoe tena mbola ao ve io président io sa mitady dokotera eo ny mahakasika an'ilay teti-bolam-panjakana zava-dehibe ankinan'ny toe-karem-pirenena zany teti-bolam-panjakana zany ny fampandehanan-draharaha-panjakana ihany koa tiako idirana le nambaran'ny ministra ndraharaham-bahiny malagasy tamin'ny herin'ny androany mihitsy izy ilay nilazany iny hoe fepetra napetraky ny banky iraisam pirenena sy ireo mpiara-mioninatoka nafahatsika misitraka an'ireo findramam-bola ho eo ny zavatra afahatsika manintsy ny teti-bolam-panjakana na tsy mikitika an'io ihany koa manahoana ny fahitanao zany hoe lasa ny anivela ve zany mifehan'le toe-karentsika mbola tsy mahalotena tokoa Madagasikara ka izy io aleo azavako tsika mivoaka malagasy tsara fipetraky zay question zay zao ane le fandehany rajoela am'izao fotoana zao tsy manana marge de manœuvre intsony raha budget mpanjakana no resana tsisy vola intsony ao goka tanteraka ny kitapom-bola mpanjakana na io karama io ara tena tahorana fa saika tsy voaloha io raha tsisy soa ihany fa nisy any FMI sy banque mondiale sy banque ny sosana vola reo ka le vola teo nananatsika tahorian'ny président Hery Rajaonarimampianina nidra tamy le vola teo zany no laniny Ingay Rajoely tamy zavatra hafa zay tsisy impact any amin'ny économitsika laniny a tamin'ny Miami laniny a tamin'ny autoroute laniny a tamin'ny kianjany Barea laniny a tamin'ny piscine olympique laniny a tamin'ny collegium laniny zavatra tsy hitondra tombotsoa ho an'ny malagasy am'izao fotoana zao lany ary le vola rehefa lany am'izao io vola io a tery am'izay rajoely zay no lazaiko hoe tsy fitsosam-bola io fa famatorana any malagasy ary tsy adala FMI fa banky koa izy de tsy maintsy ho tereny le zavatra zany re tompoko no miteny voalohany hoe misy an'izany lettre d'intention zany zany any zany ny teny an'io voalohany teto Madagasikara tsisy ny teny io zany no teny voalohany an'io nanao sonian'io a ny ministre ny finance sy ny gouvernora ny banque centrale nanao engagement ary zareo hoe andao ary ozy izy fa mitady vola zahay ina daholo ny condition nareo rehetra zany no ny teny voalohany hiakatsy io carburant io zany no ny teny voalohany 200 isam-bola no iakary mandraka azahoantsika le prix automatique eny amin'ny raha tarif international zany no ny teny an'io satria zany namaky any lettre d'intention zay madame la ministre vo ny teny miaiky izy hoe tsy afaka anao ninina atsika fa loi de finance io de tsy zareo no nanao azy tsy tsika malagasy nanao ny loi de finance io fa ny FMI no nanao loi de finance io tamin'ny engagement zay nataon'ny madame ministre ny finance sy gouvernora ny banque centrale
zay no olana eto Madagasikara. Zay no nitenenako io hoe nanitsika madame ministre hoe ny fanapaha-kevitra rehetra de niara-diniana avokoa. Tsy nydiniana io. Nareo nanao an'iny ary nareo tompona andraikitra am'izao fijaliana vahoaka izao. Nareo ingay radio ny tompona andraikitra de nareo mpanaradia azy ny tompona andraikitra de reo député zay milaza ho maro anisareo tompona andraikitra feno amin'ny fahoriam-bahoaka izao. Zay ny antony tenenana iny hoe andao diniana ty PG ty fa diso zavatra tenena ary tsy diso zay nivoaka tam PG mivoaka zahay député Fraisakina rehetra satria tsy iny zavatra iainatsika fa le niteneny madame ministre am'izao fotoana zao zay ekeny hoe iny zavatra mifanarana tamin'ny FMI ka amin'ny alahelo lehibe no lazako amintsika vahoaka malagasy fa mbola tsy izy io fa be de be zavatra iseho to am'ty firenena ty ary ragaga nareo nahita iny fiakarany enta-madinika reo zay ilay enta-madinika zay ilaytsika andavanandro afomaona eritreretanao hoe raha tsy teny fotsiny ao ny lafariny ohatra alaitsika ohatra 3000 ariary tonga de 6000 ariary ao anatin'ny 20 jours fotsiny satria fa manomboka appliquer le zavatra ny laniny zareo tao le zavatra nytoherinay ary mba sitraky ningay radio reny ampiakatsy karama am'izao fahoriny vahoaka zao fa anisan'ny condition io mba sitraky nane tsy hampiakatra vidinetana rehetra fa anisan'ny condition de inona am'izay zavatra atao izy kosa aloha spécialiste amin'ny resaka communication de vereziny sainy vahoaka bus 700 mody tenenina hoe zao ny isany any 700 bus 700 atao iny eto amin'ny capitale misy lalana kely fotsiny vita Haut-Tuliara même pas 10 kilomètres anafarany artiste ananovana ina ananovana show tena ngeza be ka raha ohatra lalana rehetra any amin'ny firenena mandroso reny nanafarany artiste avokoa ka tsy nitapapeo ny mpihira malagasy rehetra fa izy zany fa tena tsy afaka de io communication foana ny zavatra atao vao misy zavatra kelikely tonga de zavatra tsisy dikany amiko raha resaka bus zany tokony fabe ny ministre manao azy zany no amorinao olona ohatran'zany de fantenina mipetraka androany hoe io vola azotsika eo ndray de mbola hanamboarana laky ny arivo de mbola anaiky an'izany hoe tsika vahoaka malagasy ny olana ane de zao ataony radio zay tiany atao fa isika vahoaka malagasy koa am'ireo décision zay ataon'ireo tena mihinany tsy finatsika ary misotro ny fisotrotsika zay no itenenako ny hoe zay no ijoronay am'izao fotoana zao ary mijoro zahay Fraisakina manohatra nyty fitondrany te ary ny antony tambaranay Fraisakina de tsotra mijaly ny vahoaka maty ny vahoaka ka ny antony ijoronay androany de haka fahefana mampalahelo ane enitenen'ny ray aman-dreny zay tamin'ny fivoriana tany keo mampalahelo ane zava-misy ny asan'izao fitondrany zao de mijery anay mpanohatra fotsiny vao mivory zahay izy izy de efa fantatry ny zareo vao miteny zahay izy izy de efa fantatry ny zareo fa androany mbola tsy fantatra iza no nangalatra an'ireny gazoaly reny vao mivory zahay fantatry ny zareo vao miteny zahay fantatry zareo fa androany mbola tsy fantatra iza no nangalatra le volamena tao amin'ny ministre ny mine tao nefa prime ministre tao vao mivory zahay fantatry zareo fa androany mbola tsy fantatra inona marina mahafaty ny vahoaka malagasy rehetra iny fa raha ny mpanohatra ivory de fantatry ny zareo
fa raha maty ny vaoaka malagasy tsy fantatry zareo androany de mbola miteny zareo voavory zahay fantatry ny zareo vo mihetsiky zay fantatry zareo mbola tsy fantatry ny zareo androany hoe iza no nitondra le volamena tany morisy no nahatratra azy androany zahay vory fantatry zareo mihetsiky zay fantatry zareo mbola tsy fantatry zareo hatramin'ny androany iza le nitondra volamena tany ina moa anaran'ity tany Komoro mivory zahay fantatry ny zareo mihetsiky zay fantatry zareo natao ny fitsarana fahafatesan'ny olona tany Ikongo mbola tsy fantatry voaka malagasy hatramin'ny androany iza marina no meliko ao anatin'izay zavatra ka zay no itenena koa hoe ty fanjakana tsy mahataitra azy fahafatesan'ny voaka malagasy fa ny zavatra manahirana ny fanjakana hoe inona ny ataony mpanohitra inona ny ataony inona ny ataony président Ravalomana inona ny ataony président Siteny inona ny ataony président Rivo inona ny ataony président Baba inona ny ataony président Tsaratafa zany no manahirana ny zareo de mampiasa ny miaramila ny makasika ilay taotaovan-ketra alaina amina zanabola amreo manao findramam-bola eny amin'ny banky miandry fanapahana sy fanambarana ofisialy avy amin'ny gouvernemanta izy iny nanao antso moa teo anivon'ny gouvernemanta hoe mbola tsy miatra aloha izy iny raha tokony miatra ny voalohan'ny volana jolay teo manahoana ny fahitana Andriamatoa sy tendrany ena solony aiko zao zava-misy zao hoe lasa miandry fanapahana fanambarana avy any amin'ny gouvernemanta ny lalàna anankiray vao miatra raha tokony ho izy anao rehefa lany tamin'ny loi de finance le izy tonga de mandeha fa vokatry ny kitoatoan'ity fitondram-panjakana ity zahay efa nijery animany fa nyresahany tao io de ny tena tsy volabe io mba fantatsika vaoaka malagasy mohatry iny io vola laina amitsika 116 milliards d'ariary 116 milliards d'ariary objectif napetraky FMI tamin'zareo amin'ny dépense fiscale ina moa natao hoe dépense fiscale zany reny zavatra tsy isitsika taxe reny tahaka ny vary tsy isy taxe fa dépense zay de io dépense fiscale io zany any amin'ny 2400 milliards de hoy izy ministre de FMI hoe non betraka loatsy tia alaivonareo amin'ny rano sinareo taxe ny rano sinareo taxe ny vary de tsy nanaiky ny fitondram-panjakana raha vary kosa maty zay de io na lefana amin'ny banque io satria manatratra zany ny fitondram-panjakana isa-taona 280 milliards zany ny dépense fiscale zay tsasarytsika zava-misy any moramora ozy zay tsy isy dikana aminay manao an'izay satria hitany zareo raha mametraka ty TVA ty fotsiny tonga de fa manomboka hotratra ny zareo le tamy un tiers an'io zay 116 milliards zay io vola io zany vola tsy fahatsiamboany zareo fahatsiamboany malagasy matoa ianao mitsosa vola zany ane ianao tsy manam-bola olona anororinasa ianao olona ividy am'izao fotoana zao misy an'ireny tolotra reny any amin'ny banque eny hoe hiditra ny mpianatra de maka vola amin'ny banque ka izany rehetra zany any amin'ny 116 milliards d'ariary fa tsy nofotry ny malagasy tsy no hoaniny ty fitolany ty fa ny taolana mihitsy no hoaniny taolany vahoaka malagasy 30 millions mihitsy no hoaniny ka tahitra am'izay zareo nefa fandresahanay tsy mety reto savony manitra ve tsy sinareo taxe savony gasy sinareo taxe izy mampiasa savony gasy tsy vahoaka madinika vahoaka malagasy rehetra manasa amin'ny inona moa ty amin'ny savony gasy isaky ny manasa zany tsika de misy taxe be de be ka zay no tenenako eto hoe zahay fa niteny tsy za eto aloha tena miteny za sy teny Randriana Sonia tsy contre ny taxe na TVA
fa zavatra tsy ho vitan'ny malagasy satria ny potenao ty firene ty de terenanao zany zay koa tsy hoe fa ao mory zareo fa anao tenin'ny ramatoa ministra farany teo iny hoe ohatrany hoe ny orinasa ihany andoha fa ny olotsotra izy izy tsy andoha zay raha fa zahoko an'iny message farany zay nomeny dikan'izay tsy rarahinay napotoky ny orinasanareo mety akatra amin'ny karama ihany koa nefa iny ka izy io manko a misy an'ireny mbola nanovako fanambarana amintsika vaoaka malagasy fa tsisy fampitombo karama fa misy taxe ny homany zareo any amin'ny karama sady tsy mampitombo karama reto olo reto fa misy taxe nikitiny zareo ary nitenenako hoe mampitombo va karama aloha nareo zay vao ikitikitika an'io zavatra io fa eo tsika miandry amin'ny fils de paix ary raha io vao misy ambarako avoaka malagasy nday ho teneniko avoaka malagasy fa io zany zay zavatra hazony zareo hoanina de hoaniny zareo zao tena sérieux na ninina zavatra hoe ietsika fotsiny ianao na io fanafody na io rano soitsika na io toka soitsika na io ny rehetra de hatramin'ny gazoaly tsisy taxe taloha am'izao fotoana zao isina taxe gazoaly mbola hiteraka resabe io ato ato mbola hiteraka resabe io ane tsisy olona mandany taxe na TVA fa zakany vahoakanao ve izy amiko tsy zaka vahoaka malagasy nandeha ihany koa ny resaka solika teo taorinan'ilay fampiarana famoahana isam-bolana ny fiovan'ny vidy solika dia nisedra olana tamin'ny resaka solika ny teto Antananarivo herinandro lasa zay a ny laharany zany solika teny amin'ireo atobo-tsolika misy teto Antananarivo zany fahitan'Andriamantoa sy tena rena solony eko misy milaza ny ambadika any hoe efa mitokona ireo kompania tsolika ireo amin'ny trosa zay mivongana be any amin'ny fanjakana amin'izao fotoana zao tsy alohan'ny fanjakana ny volan'izy ireo zany a tena mitombona tokoa ve zay zavatra zay sa hoe misy le hoe tsy fitoviana eo amin'ireo kompania tsolika sy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao ka teo hoe anafay an'le fanjakana reto kompania tsolika reto io ane sarotra ifehezany ngarajoelan'ny pétrolier reo satria stratégique be izy io vao mitokona fotsiny tonga de midofotra mirindra ty fireneny ty ary reo olona businessman ary reo olona reo tsy mandefitra fa ingay rajoela raha vao tonga tamin'ity fitondrany ty nisy volany fer iny izay apetraka amin'ny banque de anamboarana ny lalany satria reo olona reo ihany no ao anatin'izay mipay an'io vola io ny zavatra nataony voalohany de naka an'io vola io zay mampikorota tsisy hoa décision ray nataony ingay rajoely nahatsara ny fiainantsika vaoaka malagasy ary reto mba te anontany anareo vaoaka malagasy de anontany koa anareo député manohana zao fitondrany zao de mba te anontany koa ho antsika vaoaka nanohana nyty fitondrany ty inona re tompo mba zavatra anankiray nikitiny ingay rajoely mba nandeha ray fotsiny ata fa zay zavatra kasiny tanan'io rajoely ty tena hidiran-doza dao izy olo lavanily nananovany balarora tamin'izany lavanily ro 200 000 ariary de niteny izy hoe ampiakariko avy telo hoe dikan'izay lasa 600 000 ariary 1 million de francs lasa 3 millions nivongikitiany de lasa 5 000 francs 5 000 ariary 25 000 ny kilo nikitiny ramaty tonga de io izy potika nikitiny voalany izy hoe androany de hidina any izy moa anarany foibeny herinaratsy ambomanambola andekaleka hidinany andekaleka hijekanjao zavatsy reo tonga de anomboky tsika androany amy herinandro ambony fotsiny
palaroa reny a ary tsy izahay de fefa vidany anay a raha 400 mégawatt no teo a de ataonay fois 2 za balaroa raha misy aloha olona spécialiste amin'ny balaroa ary rangahy io hoe tsy manao tranokenatra zay mihitsy hoe mampagaga hoe tena tsy mana-tranokenatra ve io rangahy io fa tsy mampanina azy rehefa avy nanao balaroa no tsy tanteraka le izy fantaniana faharoa tena mba matory ve izy tena mba matory ve io rangahy io am'ireny promesse tenenteneny foany reny firenena ny resaka eto vaoaka 3 tapitrisa ato abijaliana tiany koa ny fera ny resaka lala potika ka iverina ny fanontaniana izy anefa tsy manana araka anteko manana marge de manœuvre am'ty raharaha ty ka azy ataon'ireo vao mihetsika fotsiny ireo de matetsika menakamy io zao greviny mpiasanjirama fahitako an'io tiatiany ngairajoely io a raha tapaka any jiro raha inino any zaranazy ako izy fa nanapaky jiro i fa nanapaky raha zaran'io koa tena zaza manay hoe tena midira ho izy tapahonareo any ty fa makarallo am'izay inona ty ahiliky ny any ampiasan'ny jirama ndray koa ny délestage na ny fanapahajiro eto am'ty fireneny zay ny tanjo hitanao rehefa miteny izy fomba aloha tsy alalanao camion misy camion vert ve asan'ny président fa ty haniliky izy eto hiteny amitsika vaoaka ny Tomasina raha hitanareo vidéo afaka jerevanareo zay vidéo zay afaka voakanareo am'ty zavatra ty tany Tomasina ngairajoely misy aneo groupe 105 mégawatt aneo groupe 105 mégawatt io nanova mibalaroro atao Tomas nahita voakany Tomas mba nitsikitsika gambana izy omeko izy 30 mégawatt nareo Tomas am'izao fanotenena mipetraka nataony ve le izy tsy natao tonga ty Antananarivo izy zavatra hafa nyteneny ao Tomas izy miteny a raha hitanareo zay afaka ataona voakanareo ao Tomas izy miteny hoe omeko 30 mégawatt nareo Tomas tonga de installez-vous a manome baiko a ministre d'énergie a tonga de ataonareo izy a aiza de zeny inona jirama teo tonga de installeny io izy ao Tomasina tonga ty Antananarivo izy hoe manome baiko a les 105 mégawatt mila tonga ty Antananarivo alohan'ny 26 soa hadino le teniny tany iny le rangahy mihitsy tena hoe tena tsy manatsanon-kenatra hoe sa inona tena olan'io ngairajoely vaoaka malagasy aniny no resanao hoe vaoaka tapitrisa zany Tomasina zany tenenao 30 mégawatt omenanareo avy ray volana aoriany tenina taona miteny izy hoeta toy dôly koa le 105 mégawatt tsy normal any zany ary henao ve mba leader politique asay teny an'izany fa miteny ny azy fotsiny rehefa mba misy miteateaka ilainy fotsiny de zay eo amin'ny mahakasika ireo anosy manodidina totosany fahatelopolo ny volana jona teo ny fampitiniana teo amin'ireo avomera iraisana Madagasikara sy la Frantsa tany Frantsa na nitanterahana izany mbola isiny hoe andihan'ny fahatelo amin'ity fiaonana ity amin'ny fitakiana famerenana ho an'ny Madagasikara ireo nosy ireo nisy ny fekevitra zay navoaka ny iraisana moa zany fa nanao fanambarana niteto Madagasikara ny Zomalasa teo fa hitan'Andriamanitra sy tendrandrena solony aiko an'le hoe ahafahan'ireo mpikaroka malagasy manao fikarohana amin'ireo nosy ireo ny ahafahan'ny mpanjony miditra ao ny ahafahana ihany koa misitraka an'ireo hoe rehetrarehetra zay misy ao amin'io nosy io eo ihany koa le hoe tsy tokony hanapa-kevitra irery amin'ireo nosy ireo ny la Frantsa aloha hatreto raha tsy mivoaka ny fekevitra hoe any Madagasikara ireo na mijanona ho an'ny la Frantsa na hiara amin'ny tantana ny atsekilany milaza ny frantsay fa hiankina ny fiandrianam-pireneny ireo eto Madagasikara ihany koa de milaza fa hoe hitaky tena mitaovaverina Madagasikara vereo nosy ireo fahitako azy aloha cinéma fotsiny cinéma ataony ngairajoely
satria ambarako hoe tant que mbo manana 8 centimètre taratasy 8 centimètre guerre duel manofotsika guerre duel reka frantsay ary io nosy io fa lasany raduel miaraka amin'ny frantsay tsy vakindroa zany io profony zany raha tonga teto Madagasikara président Macron nanambary ngay président Macron hoe tsy omena io eto ataninao ny olona manafika anao miteny hoe tsy omena io izy anga nasany teny komoro nasany teny fa tsy namaly tsy de namaly firy hoe tsy omena izy fa betsaka nataony fanazavana ara-démocratique ny ianao izy tsy mahay nininaka ino nomezinainy io zay mihitsy hoe teny raha dika teny ianao tsy mahay ny firenenao tsy hainao mampandroso azy ka ino nomezina tsy omena io fa io dia nosy malagasy zavatra anankiroa ihany makany na tonga de manafika ny miaramila atsika makany io any zay ny ray faharoa miady amin'ny tribunal international zay no nytenenako hoe raha nijeran'le délégation a tokony olona mahafantatry tantara ny io nosy io tokony nandeha tokony reny olona miady tam'zany fotoana zany nazahoantsika azy teo anatriany ONU tokony nalefatsika tokony olona afaka manana fahaizana manokana amin'ny resaka lalàna international afaka miady mamerina zavatra oatra zany tokony nalefa za tsy miteny hoe tsy mahay reo olona non za zao raha nalefa de miteny non tsy afaka mandeha zany fa le izy cinéma fandritrotra am'izay déclaration ny any frantsay hafa ny atsika malagasy hafa mody manao cinéma atsika inany vaovao navoaka ny Afrique Intelligence tena taitra namaky an'iny kay mbola zavatra hafa koa nataony zareo tany ianao fa hiady amin'olona nandehananao tany de mbola mangataka ianao ary ianao miteny hoe mba mangataka anao fikarohana any ny manapahaizatsika amiako ohatra nareo vaoaka malagasy tsika reo samy manatokatranontsika ianao zao misy tokatranoko zao ohatra anahy io trano de misy olona am'izay tonga mandroba anaty tranoko de za am'izay miteny hoe mba mangataka aminao re tompoko maka ny de za ve no hangataka amin'ny olona mandroba mangataka aminao aho mba afaka anasavilive aho ato hitatsika normal ve zany zany zava-misy hoe tranonao no angatahinao amin'olona mibodo azy any amin'ny tribunal no miteny hoe mampiseho ny taratasinao hoe anay io zavatra io apelanareo amin'ny force olona zay zany hoe raha tokony atao amin'ity resaka nositsika ty misy mibody nositsika de tsika koa no mangataka azy hoe misy mibody ve tranoko de mba mangataka dra mba velao re tompoko mba nasa vilisy hipasoka ohatran'izay ny zavatra ataon'zareo tena sanatry mivava manandondrona ny malagasy nareo tsy mety zany zavatra zany fefa miteny zahay andana nareo any amin'ny tribunal international tonga de mitory fa very ny fiandriana pirenena raha mangataka amin'ny zavatra ainao ianao afomba hoana ve tranoko ve de za ndray no angataka afaka manasa vilio ve za afaka mipasoko ve za afaka mahandro ve za afaka matoly anaty trano koa ve za zany tsy mety zany tsy lozika zany fa raha nisy nibody ny tranonao de andany anao any amin'ny tribunal mitory an'izy zay ny tokony atao tsy anaika hafantatsy ny frantsay nefa diso io démarche de manao déclaration am'izay ry zareo ya ohatry tsy azoko ina le déclaration ataonareo tsy mety le démarche ataonareo eo am'le hoe mahakasika ny fianambaranao teo amin'ny alalan'ny ady manana an'izay tanjaka zay hoe nitafika malagasy any hoe andeha hanafika any miaramila malagasy eo am'le fitsarana iraisan'ny pireneny zay anisany hoe mpikambana ao anatin'ny voamera misahana ny fandripahalemana eo anivon'ny firenena mpikambana zany firenena frantsay zany
manahoana zany mety hoe erijika ananany Madagasikara raha tena hoe isafidy amindreo lalandreo. non io anie option roa ihany no afatsika mahazo an'io na isika mandeha manafoka hoe aleo soroko tao reto olona reto na isika mandeha mitory any amin'ny tribunal international. Tsika tsy manan'izay force zao izy radio kay izy zany a ka izy miteny any alohan'ny hitenenanao izy nitenin'Andriamanitra hiadino amin'olo amin'ny fahabalinao fataro aloha ny herinao tsy nieritreritra akory zany izy alohan'ny nitenenana an'iny tamin'ny Macron ary taty izy vao ny aiko hoe tsy manana an'izany hery force militaire afaka hanafika zany izy de andany ianao any amin'ny tribunal international za tsy mampiady fa teny fotsiny maharaha ary za tsy manana raharaha miaraka amin'ny Rosiana fa Rosiana ny tena zay hanampinareo karaha zay ny lalana antsoiny Rosiana izy no ao de antsoiny Rosiana hoe hiataky manina moa frantsay manameloka ny Rosiana miditra any Ukraine totovy am'izay ihany koa nety hoe antsika io fa nisy kosa décision navoakany ONU de any ianao miala rehefa tapaka any resy any miala foana la France tsy ady anao miaramila zany tsy anao an'izany mino an'izany fantatro ny fahendreny ny makasika ny SADC makasika ny Madagasikara ny andreny fivorian'ny SADC amin'ny faran'ity volana Jolay ity fiandohan'ny volana Aogositra izao fahitana Andriamatoa sy Tendrombohitra solonekindray an'le hoe efa manana izay fahafahana andray an'izay fivorian'izay hoe isika fampanantenana be nataony Andry Rajoelina tamin'ny fiandohan'ity taon'ity ny anatanteraka zavatra be deaibe ny amin'ny Lakiarivo efa tonga le bus Lakiarivo moa efa nisy afimanga teny fa 20 volana Jona lasa teo fa eo amin'ilay trano be andraisana an'ireo vahiny aiza ho aiza amin'izao fotoana izao raha ny fahitanao le fampanantenana ihany koa. Za aloha matahotra amin'ny hoe budgétaire ny azotsika io haodiny ngay Rajoelina amin'io aretitsika miaraka avy vao maty zay tenenako hoe tsy voasoritsy tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2025 anie laky ny hariva fa izy fotsiny andeha amboatra an'io de manaky daholo ny rehetra inafy izy inafy ampy re zay de mbola andrasantsika folo ve Rajoelina kilalao ny fiainantsika vaoaka 30 millions oviana atsika vao tonga saina tokony tsy manaiky an'izany isika fivoriana bus io raha sa izy tonga de omeny bus io anaovana bus mandeha ny Akaso fa bus ampiasaina amin'ny andro io de ino manina tsy tenenina ny manaisany mangarara ka zavatra tiako tenenina fo tsy manana zany vola zany izy gokany ao tsisy vola ny fanjakana tsy manambola Rajoelina tsisy vola eo zany mahatonga azy hoe lalana tsy ampy 5 kilometra ananovany fety manomboka maraina hatramin'ny minuit de mandeha eny am'izay sy ny gouvernemanta nitsangatsangana amin'iny lalany mamenatra ka zay mety reo tsy manambola zany mba fanirina aiza moa zany hoe aide banque lasa mamboatra lalana RN7 tsisy ane zany taloha ko satria fa potika le firenena voatery ny banque mba manampy atsika de tsy mana choix izy fa raha mbola anao fanapahan-kevitra diso indray mono atsika hoe hambomboatra an'izany de fa tsy ho vity zany tsy ho vity zany fa izy moa zatra mirearea iny mba te handray filoham-pirenena izy zavatra mampalahelo ane de zao za io mba mpanetsetena no teneniko anareo boaka malagasy mba olo international ako fa analan'olo ane présidentsika iny nareo filoham-pirenena miresaka amiko maneran'izao tontolo zao reo tena iomehezan'olona izy iny. Ary raha zay tsy tsapany.
ka na izy andeha andray sadeka io a tena hiakatra eny an-danitra eny iny fa izy omehezan'olona ary analan'olona ary menatra ny tena rehefa mba miresaka amin'ireo raha lasy nababy afrikanareo fa tena joko tsy fakahitana no ataon'ireo afrikanareo atsika na ireo na ireo filopirenareo manao aloha izy le jijenareo ao mbola hainy foana mampandihanareo tena sérieux zany a tena sérieux zany zay ngamba no iteneny io jesosy manao fagagana hoe fa zao mampandihanareo na izy raha mahatsapa an'izay zavatra zay ka na inoino ho teneny tsy adala ireo olona reo fantatsy ireo olona reo gisitra atsika tsy mahay mitoro izy président tsy mahay ninonino izy tsy tena tsy vitany ty fireneny ty zay ne tenena koa nga rajoel raha tena ty fireneny ty ianao sotra mba raha tena tianao marina Madagasikara raha mba nisy ihany koa fitiavan'ny malagasy ianao tsy vitanao sasa izy ty mametsaha-pialana ianao mametsaha-pialana ianao marina fa goka ny kitabobola mpanjakana marina tsy mora am'izay olona hitondra eo zay olona hisolo anao ny anarina nyty firenena zay nipotenao ty fa au moins ny sauvean'ny Madagasikara ianao raha mametra-pialana raha izay mandrakana metsahanao pialana de mba aza manapa-kevitra itsony ianao araho fotsiny raha-panorena zay fanapaha-kevitrinao rehetra ataon'ireo olona manodidina anao reo aleloia namotika an'ity fireneny ty laky ny arivo mamotika firenena io a vola tokony ampiasaina amin'ny zavatra hafa alefanao amin'ny zavatra tsy productif ohatran'io ka aoka re tompoko mba tonga afasaina ngairajoe mametsa-pialana ianao andriamatao sy tendrany solony aiko solom-bavimboaka ny Madagasikara voafidy tao Toliara voalohany a anisan'ny nafapana ihany koa tamin'ny fiandohany teo taon'ity ny tany amin'ny Toliara iny basy Toliara mazava ho azy moa zany rehefa miresaka Toliara zany raha hoe tsika nafapana maro ny olona nosamborona anisan'ny nisy ny antso nataonao ary nikasananao etsika tany mihitsy ny solom-bavimboaka avy amin'ny firaisan-kina atao anatin'le hoe tatitra ihany koa nokasainao atao tamin'ny vahoaka voasakana moa zany izy iny a aiza ho aiza marina amin'izao fotoana zao ny tetikasa basy Toliara raha ny fiandohan'ny volana jolay teo a nanambara mihitsy ny masovoan'ny Madagasikara masovoan'ny firenena amerikanina miasa sy monety Madagasikara matopy arazelo fa hoe anisany mbola taratry ny famatorana ara-diplomatika eo Madagasikara sy États-Unis ny fampiasam-bola ny firenena amerikanina eto ny orinasa basy Toliara zany a tsy hemitra amin'ny mihitsy zany le basy Toliara aloha fa tsy maintsy hiasa izy aiza ho aiza ny etika fanoherana amin'izao fotoana zao non resaka basy Toliara na ataontsika hoe énergie field zany a io tsy io manohatra ny foana zay za sy tena randrena solony aiko sy ireo vaoaka ny Toliara ireo a tsy fahavalon'ny fandrosoana zay koa mba mangety ahitandroso fa raha zavatra ahafaty anay raha zavatra hamono anay raha zavatra tsy manara-dalàna raha zavatra tsy mijery ny fahasalaman'ny vahoaka tsy mijery ny fahatsarany tanàna tsy mijery ny tontolo iainana de miala tsiny za de miala fony amin'ny tompony andraikitra rehetra fa hanohitra zay hatramin'ny fara za variana amin'ny ramato masovoan'ny amerikana tena nasany teny amiko mihitsy izy rehefa niantso zahay io izy tsy manao raha ohatra ka misy tsy fanaran-dalàna manao fanamby de manao fanamby tena marina zany tena marina taoko zany tsy hanao satria tsy manaraka ny lalàna nasionaly sy internasionaly ny famonoana baobaby de tokony hijanona zany raha sa masovoana amerikana momba fanambarana ianao fa tsy misy baobaby raha misy baobaby zato fotsiny no alaina de hiteny za hoe alefazo fa tsy zato ka tsika tsy tokony hanao an'izany satria zanaka lahany empereur ny Japon reto raha nanontaniany mpanao gazety tahaka zao ina reto mba zavatra mba tena tsy miala ao anatin'ny sainao a tamin'ny fiainanao rehetra sy ny teny izy hoe le zanadetany
Japon na inana tany Eropa reny fa za tany a Madagasikara izy de za tany Tuiliara izy nandeha amin'ny lalany de Tuiliara jusqu'à Morombe nahita an'ireny baobab reny. Androany non miala tsiny fa tianay de tianay mihitsy ny Amerikana nanao investissement aty a Madagasikara fa tsy hanao investissement hamono ny vahoaka malagasy no ary ngairajoely nanohitra eny ary ina moa garantie fa ny olona isolany ngairajoely ao hanaiky an'izay zavatra zay tsisy garantie zany. Andriamatoa sy teny irandriana solonyaiko filolefitina teny mera-pirenena tapitra sady ny fotoanantsika hanafahana ny resaka inona no azonao amtinanareo voalaza teo ary afatra avy aminao ho an'ny mpanaraka ny fandarana zara hevitra eto amin'ny Info Culture Media. Voalohany indrindra aloha tena misaotra betsaka anareo tonga taty amin'ny Birao misaotra ny vahoaka malagasy rehetra koa nanaraka atsika androany zay afatra fotsiny de zao firenena raha manana izy ty tsy zahay tsy manohatra botolo fa napetraky ny lalam-panorenana hoe maso ny bavambahoaka anay mahalehibe mpanohatra sady hanakina no hitondra vahaolana impiry moa zay mitondra vahaolana zay vahaolana tsy azo edikeny fa hoy izy ngairajoelona zay hoe marenina hoy izy zareo mety izy angamba mitady fanasitrana avy amin'i Jesosy zay tenenin'androany hoe mba ahiratra sy aheno ka iheno ny kikika ny vahoaka malagasy izay tena vizana tanteraka ka mba ho kiti ny fanan'Andriamanitra hametra-pialana izy. Sotra tompoko lahy makasitraka tofa. Makasitraka indrindra tompoko averiny ty fandarana ity anio amin'ny valorarina eto amin'ny onjam-peo 7 mbola azonao iverenana ihany koa no mijery ny rakotsary nandeha nivantana atao amin'ny pejy Info Culture Media 2.0-FM 104.8 akasitrahana Andriamatoa sy tendrendrena solonyaiko nampiatrano ny fandarana zara hevitra tamin'ity androany ity ankasitrahana ihany koa ireo ekipa teknika niarana natotoso izao fandarana izao amin'ny valorarina ny famerenana araka ny fanambarateo raha ny sampany fampahalalam-bo avao ito amin'ny ICM radio kosa manome fotoananao piaino amin'ny 1 ito amin'ny onjam-peo ao anatin'ny fampahalalam-bo avao maro-pitafatoko. Zara hevitra fandaran'ny sampany fampahalalam-bo avao eto amin'ny ICM radio 7 andraisana vahiny iresahana ny fiainam-pirenena. Zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amin'ny 20 orasy 1